Taranja baolina lavalava dia totosa io tolakandro io toetsy amikanja be ny Mahamasina ny fedina ny amboaran'ny Ranomasimbe Indianina ho an'ny top 6 RUGBY ka dia nomotsany ny ekipan'ny FTM MANJAKARAY tamin'ny sambazava 720 ny kosfa tamin'ity lalao ity. Noromban'ny FTM MANJAKARAY ny anaram-boninahitra Tompondakan'ny Ranomasimbe Indianina amin'ny taranja baolina lavalava top 6 RUGBY. Resiny tamin'ny sambazava 720 ny ekipan'ny kosfa teo amin'ny fidirana voalohany no hitan'ny fandanja ny lalaon'ny rotota izay nisaraka tamin'ny 720 ka nitarika ny FTM MANJAKARAY. Baolina nentim-tanana roa sy hors-jeu roa no baolina matin'ny FTM MANJAKARAY teo amin'ny fidirana voalohany raha baolina nentim-tanana tokana sy hors-jeu roa ny an'ny kosfa. Tsy dia nifakaiza loatra ny lafin'ny teknika saingy hita onana tombo ny FTM MANJAKARAY teo amin'ny tanjakarabatana ka mora ho azy ireo ny nandavon'ny miaramila. Araka ny fanazavana ny menindrija mpanazatra ny kosfa dia nisy ny fiatraikany lehibe teo amin'ny sain'ny mpilalao-ny kosfa ny fomba fitantanany mpitsara ko dia lasa nanova tanteraka ny lalaon'izy ireo zany. To lasa tsy nety avokoa izay nataonay oriza satria baolina nentim-tanana misa roa matin'ny FTM teo amin'ny fidirana voalohany dia tony mena fotsiny ihany. Ny farana eo zany ny fedinan'ny Tompondakan'ny RUGBY nambaran'Andriamatoa Daniel Blondif lohan'ny RUGBY fa nanao ezaka lehibe ny ekipa malagasy tamin'ity taona ity nanarina ny resaka tamin'ny taona lasa. Manandriamatoa Rakotomalala Marcel filoha hevitry ny RUGBY sady filohan'ny malagasy rugby dia nambarana fa fombiazana tanteraka ny andihan'ny faharoa tamin'ny top 6 RUGBY tratra ny tanjona na teo amin'ny fikarakarana ankapobeny sy ny nandrombahany ekipa malagasy ny amboara.